Takariva ny asabotsy afafolo ny volana jona taona 2024 aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao hampanajana sy ampitiavana no anasananao hanaraka izany hatramin'ny farany. Miantso ny olo-pirenena tsy anaiko voafitaka izao fitondrana izao intsony ny Filomary Karavalomanana miantso ny olo-pirenena ihany koa mba andray andraikitra nandritra ny kongresin'ny antokotiko Madagasikara ho an'ny faritra fitofonany atao manakara no nanomezana izany hafatra ho an'ny vahoaka malagasy izany samy anahitana solotena avokoa moa ireo distrika telo mandrafitra ny faritry fitofonany Asinandriamalala Mateo Prince mbola avatsara. Aza manaiky ofitana intsony anareo amin'ny fifidianana ho avy mandraisa andraikitra ary arovy ny vatonao sy ny safidinao afatra ny antefa ho an'ny malagasy tsy ankanavaka nomeny ny Filomary Karavalomanana natao manakara izany. Mila miverina tsy maintsy averina ny vahoaka ny fahefana ary efa miverina ny vahoaka ny fahefana anjaratsika anjara anareo no misafidy raha mbola nandrakanana indray na mbola voafitaka indray mino afa-tsy izay tsony. Mahalala tsara, mahay tsara, mavita tsara raha miaraka sika miasa miaraka satria tonga ohatr'izao fanombohana fa miasa miaraka ny tena fahombiazana dia matikoy ary nareo matikoy nareo i aminareo eniko daholo tena manindry no apoko mihitsy ny zavatra tantarainareo anahy tena hitako mihitsy le renim-pianakaviana mitaraina indrindra koa moa zany amin'izao fotoana izao dia tsisy aniko hohanina mihitsy azoko moa dia sina ty hoe vatitsinjy vanitsy fitaka be io tandremanareo tsara fa ny zavatra omena fotsiny ny zavatra omena fotsiny zarazaraina fotsiny misy zavatra ambadika izay tandremana tsara tandremana tsara tsy afaka anao nininy tsika raha tsy azo aloha fahefana fa raha vo azo fahefana mametoka anareo ah raha vo azo sika ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana vetivety kely io zavatra fahin-dady io tsy mila porofoina intsono ia aminareo hoe maio sady tsy mahay za mbola forme be zao amenareo le kanto zao mbola ao tsara mametoky ataotsika io ataotsika gaga talanjona daholo ary reo zay olona mbola mijerijery fotsiny manapa-hevitra raha mbola ty hijanona am'izao fahoriany zao na ty hiova fa hovaitsika ao anatin'ny fotoana fo io ary voovy matoa amin'ny tenanareo zany voovy koa. Vola kely vaza mihetsika tsy havita taona na t-shirt na lambahoany na koveta tsy tokony horoboka amin'ireny isika satria ny fanomezana tahaka ireny tsy maintsy misy takalony ary hovidintsika malagasy lafo ao anatin'ny 5 taona manaraka indray izany. Mino sy manantena ty ankehitriny ty fa tsy mila porofona aminareo tsony fa samy afan'ny fahaizana amin'ny tantana satria tena nanoaraka izay tena fitiavako satria tsy nanavakavaka mihitsy ty zanakoranina na ty zanakoranina na nisy raha niteny tany amin'ny fariparitra tany président manavakavaka tsy manavakavaka tiako ianareo tiako daholo ny ankizy mitanjona ny kendreko tamin'izany dia hoe mianatra daholo ny zanaky malagasy rehetra 2.9 mpianatra mianatra daholo ny zanaky malagasy rehetra raha niala tao tamin'ny 7 dia fantatro ny salanisy ny fitombon'ny arkareny fantatro ny salanisy ny fianarany zanaka ary indrindrindrindra fantatro ny asana tao tamin'ny tatsaha na vita lalana 7,900 kilometra 20 taona 7 kilometra ny pavena 7 kilometra ny goudron vita tsy mila porofoky aminareo tsony tsy mila miteny lava be fa mijery anareo za koa mijery anareo dia mifampatokotsika zay ihany ka tandremana tsara ny fameza toky tsy anjara tsy manjary tandremana tsara ny fitapitaka etsy sy eroa satria ratsy kely lalana
firy ny sekoly vita firy ny toeram-pitsaboana nataotsika satria anangana firenena vanina ny tanjona atao-tsaiko zay nanaovantsika niny ira iny anangana firenena vanina tsy naka mihitsy ah oety iny nalaindada samy miteny na aiza misy volako na aiza misy azy efa nanana de za raiky to amboaka malagasy le efa nanako anasoa ny mpiarabelona fa tsy nieritreritra mihina ny akory ary ah fa teorina tonga le fisainana ratsy teo anatin'ny sasany tonga le fielonana za tsy naninona mihitsy za mbola izao amenareo an'tia kansia de faly be mahitanareo de faly be fa jereo ike reto mahazo ny vahoaka tsy oatra zao nareo tsy oatran'izao isika raha nitoy tsara nizaka natao tamin'izany zany anefa nysotanteraka raha tsy manana faharetana kely ianareo manana faharetana kely a de tany daholo ny olona isoratra anarana de verifie tsara ny anaranareo fa ny kely olo a tsy tery lalana ary maily daholo sika rehetra mino aho matoky aho fa isy tsara ny firaisan-kina ary de eto azao mahita hoe hafa avao manakary congrès patry ny antokotima faefatra ambe folo hitiny toaterahana teto fitovinany androany ity ny voalohany volana jolay kosa ny congrès national ny antoko izay ho tanterahana any Antananarivo andravonana ireo hevitra rehetra voangona nandritra n'ireo fitetezam-paritra ireo anangana firenena vanina isika ho ihany ny Front National ny antoko-tiako Madagasikara miantso ny rehetra anambatra ny herin'ny tenany ary na ny fahasamafiana hoy izy ka zamanaiky zarazaraina ianareo fanampanazavana elo tsara ilaina ny fahatongavana sy famezivezena satria ny fahasamihafana arena de eo amin'ny fahasalamana tsy maintsy hoe verina ny fahasairanan'ny olona mividy mpanafody mbola veriko ihany tsy zakany olona tsony na de makany amin'ny dokotera ary zao ny vola mihitsy tsy misy tsy maintsy ataotsika zay mamety azy maro reo tsy ampy sakafo anisany priorité de priorité atsika ny hoe sakafo fa mafy amiko le teninareo teo hoe efa nolazaiko aminareo foana fa sahirana de sahirana daholo voaka malagasy am'izao fotoana zao manampy an'izany ny vidim-bokatra ananan'le tantsaha tsy maseka ny ninona akory manaraka jerena ny lalana mampifandrainy commune fandresako anareo teo mila vahana daholo ny olana rehetra amin'ny fambolena tsy maintsy amena ambiko tsy maintsy amena zezika tsy maintsy amboarina nytodravy rehetrarehetra anareo miantso anareo rehetra antoko zay tsy mitovy hevitra aminay zahay mba hiasa iaraka sika fa izy amijerijery fotsiny nareo a fa hitanareo iro fa aveo laza tsy ty nefa aveo mitavany soa apartakay tadidinareo tsara kampytamy tsy tia andravaly manane tsy tia ny dady etra reo nefa ny lalana vitatsika amizay godana ry avy izy mba mandeha de afa oatsika timary sy ny eremidem aoka ho amafisitsika ny firasakina fa zay nitambatra vato i aminareo teo ary zay misaraka fasika tokony hifanetana isika ka tsy maintsy miainga avy any amin'ny fokotany de ny fokotany zay o ny afatra ny fokotany a tokony mivory indroa mivory isan-kerinandro ny fokotany misy olona amin'ny fokotany de mivory ny fokotany rehetra de fandignika na tsy mitovy hevitra ary miaraka amin'ny eremidem de rehefa midinga anao de mahita hevitra de ny comtim ndray zareo amin'ny comtim mitarika ihany ko zareo amin'ny commune indroa isam-bolana ary ny farany ny distim de mandeha isam-bolana averiko ndray mandeha zay mivory ny fokotany rehetra manera Madagasikara zay zany le toromarika isan-kerinandro de mila mivory de rehefa aveo a indroa isan-kerinandro mitondra tatitra le fokotany makany amin'ny commune le zareo avy mivory teo manao tatitra de ny commune ndray miantso ny district de eo am'izay nafataratsika hoe zao fandeha amafisika aminareo ndray raha fa misy mihevitra ny anao osoka angalatra fa rehefa mivory reo fokotany reo de mahita ny rehetrarehetra fatany daholo ny olo anatiny zay stratégie atsika zay stratégie ho ataotsika anangana firenena vanina isika hoe aminareo ny firenena manaja ny sotoavina mamalagasy zay ny atao hoe firenena vanina firenena mame ny tombony ho an'ny malagasy fa tsy mivahiny ray zay ny tsy maintsy ataotsika firenena vanina fiarovana amin'ny malagasy amin'ny taniny
amin'ny fananana amin'ny tranony tsisy tsony zany olakaka amin'ny fanananareo zany ratomodady firenena matahotra an'Andriamanitra manaja tsara ny fivavahana samihafa ary indrindra finoana zay nanana manaja an'izany tsika tsy manavakavaka amin'ny fiaviana firenena vanina dia ahafahany malagasy tsiraray aby manana ny fahalalahana matetika satria andron'ny teknôlôjia zao ary maso tsara raha ny fifidianana zay ataontsika amin'ity taona ity satria tena enkina ny ho avin'ny firenentsika aoka ihany koa isika mba hanao zay fiomanana rehetrarehetra tokony atao mba ho mailo zany dia io le fivorindra isaka fokotany ino atao mbola mamerina ndray am'izao famarana ny tenika zao makasitraka maka telona ny fihetsika nataonareo teto fitovonany ah ka tena nalona aloha ary tena nafinaritra nataontsika teto kosa iny mijoro sy mandray andraikitra ianareo rehetra sika rehetra raha misy manahirana anareo nareo malalantsara iany tokony atonina am'izany araka ny teniny egetao ary mamerina indray aho fa rehefa miomba antsika Andriamanitra miasa rahantsika fanamasina ary tsy misalasalytsika maneho finoana marina mavita zavatsika ka dia omba mandrakarivantsika igny Andriamanitra araka izany dia totosa soma tsara ny congrès party hoan'ny antoko tim atao amin'ny faritry fitovonany samy nahitana solotena avokoa ireo distrika mandrafitra ny faritra samy nitondra ny marary azy avokoa araka izany ireo solotena isa-paritra ireo asina andria amin'ala sy Mathieu Prince ary mbola avatsara ny filoha Marc-Karaval manana ireriany no mahavita sy manatsara ny fiainanay hoy ireo mponina ao Manakary nandray lesona amin'izao zava-misy izao ny mponina ary miandrandra mafy ny fiverenana ny filoha Marc-Karaval manana eo amin'ny fitondrana indray mbola sisy angamba fitondram-panjakana nangala baraka ny Madagasikara ohatran'izao nampitotona mamahatsa sika lasa kakadika sika n'izao nihinany sy fihinany sy ny nandaisana atyan'izany fa saingy maty raha sy hoanina matina veoveo matina ofiky dikany raha sy mavita tegna ara-sakafo sika dia sy misy ny fampandosoana izay tatavasika nandrangay io nasika fitovonagny ato moka tetika dia ny fambolena te zava-dehibe indrindra aza ny fambolesika na ny zirofo na ny fambolem-bary matsy aby mitoadranona amborony Marc-Karaval mana filohazaina ka noho zany isika afaka kelikely isika ngamba da iverigna amin'isika na ny fahefana na di sika mangetaeta ny dada hipetraka ameo aneka na izy raika sy apetraka etra asika vaoko mapetraka anazy eo marisa sy marina magnetagna sika aho sahia asa matatra masimenan'olo fa ty Madagasikara tsisy n'olo ndraiky asika manontolo tompony aby nira misolo asika eto izany a mitobiko anao président folo magnome tokonay ato ato amin'ny fatovavitovinany satria marary hay zao anao ny dokotera agnasitrana anay kanefa mba miangavy anao koa zahay mila sahanao satria anao gn'andrandrainay maro gn'antoko politika misehoseho any afombolo miretroka misehoaka amsesela da maty sisy ilo afaka nina senao avao ka noho zany a mangataka aya mba anao no tokonay faly sika rehetrarehetra matoa tonga eto ary matoa sika rehetrarehetra zao tonga eto dia manam-pagniriana managna vesovesom-po managna hetaheta amin'io rangay misangana eo io efa nizakainy mpenao teo izy teo a sapody koa fa hoy zahay dada hoe miverena anao fe raha mientra ny vahoaka te hiala ny rasy vahoaka sy maneky lembenana vahoaka vonina hampandrosony tany misy azy mila fandraisana ndraikitra isan'olo isam-batagn'olo isa-tokantrano ho antsika sy rairay sy misy olo azy akena sy ndraindraikitra malaky ny fandrososika aza mitavozavoza okaiky ny fandraisena kanefa miankina amintsika raha te handresisika ino olo raha sika hampandraisasika Ratsaivona dia tamin'ny fitondrana ara-valomanana no tena nampivoatra ny tanànany Manakary azo nitsapay tanàna mihitsy tamin'izany ny fitsitsinjaram-pahefana tena izy
fa mahalala ny aty vilany sy ny olana maro misy ao atokantrano ny renim-pianagaviana maro izy ireo no nitondra ny maharary azy androany izay mifototra amin'ny lafiny sosialy ary ny kolikoly izay manjaka eto amin'ny firenena farampanazavana. Sisy ngasa mangan fatana ka bezan ngana ka vemjen mar mizuru-zuru ngarabe inge mngalnga sisy ngasa farui mikatu ngurnasha zaisi spuna na zruf lavani mi jabzan lang problem manay tan shana em na wek dada su votanisha na et mi verenga ro dada mi verenga asaria na wiai marung zada semana kopi sinyas nangan sepe am fuktan mishenai efa nangan ngas ne tau ngerte mananja injekcha famula mission semana ankin na em na wab zan red zan mangaraga mananga zana nangan service militaire ya tua dada vita tam ni mois d'avril la nang tani nang engagement 40 millions si mananga ya tum tankin kom nawan zan arakan teu yung kuwa manau konkur gendarme vula be nganai da slash shikes na nambula imvadi dan zanga dia voter na tawo niu papiana cha yu nefang papiana cha zau si rekrite da tena yaya fa havuzu yinu arngen kinganai ngapenara na inzanakai dia ngatana yan jambo mfantera nai da voter ya zau mula ina ngaravuka zasra mrunja. Fa mba tsy honenina ao anatin'ny 5 taona manaraka dia raisy toy izao ny andraikitrareo fony folo lefitra ny antokotiky Madagasikara atao amin'ny faritany ny fianarantso. Raisy ny andraikitra isam-batan'olona fataotrano tsy efa nirery mila didy aman'andraikitra miandry atsika ny firenena sy ny taranaka rehetra mifandiby ka isika feno 20 taona dia tokony handray anjara amin'izany fa azakivy araka ny tenin'ny président hoe falya rehefa mbola manana fanantenana isika mbola isy ny fanarenana azo atao fa raha isika no miravoravo tagnana dia tsotafavoaka ity firenena ity ka sanatria an'izany ve dia avela toy ny farilany mampo Madagasikara ka ho anjakany ny ambo sanatria fa de vonona isika zanana vatona sonotry ny tany tarihan'ny président Marc Ravalomanana zay angatantsika ilatsaka eo fatafantatra araka ny obolana hoe da fatapatatry ny zaza ananambinato sanatria tsy hoe président mizaza fa obolana zay monsieur le président aty amin'ity faritra atsimo-atsinanana ity ka dia manetana amin'izay ny filatsanao avy amin'ny faritany fianaratsoa izay milatsaka hofidiana amin'ity filoham-pirenena ity anavitra ny tanindrazana anao ny adidy amin'izany fa miandradranao ny vahoaka malagasy maranisa zahay koa tsy miala fa hanome ny vato be indrindra hatrany amin'ny 20 isanjato ho an'ity faritra ity. Fanatsiaro ireo sona velany dada Ravalomanana ny zanaky Vohipeno ranandray fitenenana androany miantso ity ray aman-dreny ity sy handray antanana ny firenena araka izany izy ireo tao Manakara nandritra ny congrès pasitra ny team tao amin'ny faritry 7 voninany fanampanazavana. Isainany amrasatana ang laklash sis zany lakre androatana zany isaina ang laklash sy misy tableau androatana tena lasaka kanterena misy ny vahoaka ny Vohipeno Andriamatoa filoha magnaraka an'izay amin'ny resaka tontolon'ny fambolena sy ny fiompena tadidy tsara tamin'izany Andriamatoa filoha satria ben'ny tanàna papako tamin'izany tamin'ny nitondranao ao amin'io merany Ivato Vohipeno nagnamboaranao ny feno vola io tamin'izay fa iay mbola kelikely efa nasapategna moako fa taohona fa ny rarina Andriamatoa filoha nisy teninao zay tamin'izay ny teny hoe raha mbola misy foana ho izy ny farany dia sy foana fanantenana tonga fanantenana iay zao Andriamatoa filoha ary velombolo ka matahotra gn'andeha Vohipeno zany Andriamatoa filoha fa vonona ny vahoaka ny Vohipeno ray agnandria andany andao ary izay zao angamba
mety maromaro ny mpiady aminay ao matoa niditra ndre matoa filoha matoa iditra nefa iady izay kanefa sy vitanay izay laseo anao raha sy misy fanapakevitra anao eo fa hoidiranay amizay ndre matoa filoha magnenga anao ka mipody koa dada aba raha efa nidirany io sy mila miamitra koa isika afana voatery matory andalana aza rehefa mivoaka ny kongo avokatry ny ara-tsy-indalana dia tsy nahasakana ireo solotena niponina ny antoerana tsy eo amin'ny Filomary Karavalomanana izany androany 9 kilometatra mahery kely ny lalana mampifandray ny fanadina sy kongo kanefa tao 2 andro be izao afarafa kely ny miandrandra mafy ny Filomary Karavalomanana anamboatra io lalana io ireo ponina any antoerana fanampanazavana raha izany distrikny kongo zany dia anisany mba nampisongadina anazy dia ny fitondrana Andriamatoa Karavalomanana raha nisy ny premier république dia tamin'ny premier république zany mba nisy ny foto-drafitrasa nanasongadina ny Kongo deuxième république tsisy ninninina fa natatoerana fangalana vato i Kongo troisième république amizay avy Andriamatoa Karavalomanana ny tegnanay moa niara-dia taminazy mba hambahoaka tamin'izany fotoana zany dia sy fola tagnanan'ondro fa dia zay zavatra nangatahana tamin'Andriamatoa tamin'ny fitondrana Andriamatoa Karavalomanana dia azo ny tegnanay daholo raha sy hitanisy aho tribunaly ao Kongo gaga angamba anareo fa gaga mihitsy hoe isambava aza renivohitra ny région vao tamin'ny ty vao nahazo tribunaly nefa izahay 2005 dia niorina tao Kongo ny tribunaly tamin'andro n'Andriamatoa Karavalomanana niorina tao Kongo ny hôpitaly fandidiana niorina ao Kongo Francisco mba nandeha tagny Ambalavao aho zahako ny Francisco tamin'ny premier république mitete ninay Kongo tamin'ny andron'ny Karavalomanana vita tragno étage manara-penitra sara ny lalagna dia azo nandehanana tomobily ary nisy olo anankiray zay ny teny fa hoe tamin'ny andron'ny président Karavalomanana efatrady ny ozy i Kongo ifanadiana kaiky hainao avao mizaka izay io amin'ny ery zareo agny misy any olo io hainareo ngamba nitiako zakaina efatradiny zany hoe no hainanjihanana mandavatagna ny lalagna Kongo efatradiny tonga ifanadiana Kongo ankehitriny ahay zao na visivisy anay zao maro ny ahay lianjegna handeha toy zay tena maro ahay dia bahay zao dia tena tahitandada fa nino ny lalagna aminay agny anareo ka moto ny anjihanana i Kongo ifanadiana 2 aligna sy 2 hesy ny location moto 92 km ka noho zany ahay koa dia sy handrisy fagnatenana anao amizao fa dia mba hiezaka ahay mba hamboatry zay mba fantatray koa amin'ny fandaniana anao fa ny fantatray dia filoham-pirenena anao 2024 ary hoe mitodika amin'ny sena mianakabo koa asika mako mahavoasika fanaovana politika eto Madagasikara dia magnaraka raha maresaka ny siena laha misy raha maresadresaka diagny zay ero aza takalo ny fiainana 5 taona ny vola 2 zalahy mizaly any siena zao zalahy iaho any kabany sy nahita raha koatra ny toy any aho hoy ny mpagnoby aminay an'izay sy bany nahita raha koa itoy any aho fizalienany zao fa nanatevin-darana ity hetsiky ny antokotiko Madagasikara atao manakara ity anko ny Rodiben'ny Mpanohitra ny solotenan'ny RMDM tamin'ny fandraisam-pitenenana ny filolefitry ny RMDM avy atao Toliara ny pastora Edouard Tsarame engane ny malagasy tsy fanina intsony amin'ny mpandainga ho izy nandritra ny fandraisam-pitenenany fanampanazavana sika zany vavolombelon'ny tantara fa ratsy ny mpanosavy ratsy ny zavatra ataony fa hoe izy no abolana teo hoe aleo mifanela mpanosavy toy zay mifanena amin'ny
mpandainga zany hoe mbola ratsiratsy lavitra ny ataon'ny mpanosavy ny ataony mpandainga ka izao ivavaka ao anareo ry vahoaka malagasy mpiray-tandrazana amiko mba tsy hifanena mpandainga ntsony ianareo mba tsy hifanena mpandainga ianareo fa izao ny lainga ono toy ny salaka ka ho anareo mpandainga rehetrarehetra zao tsy mahafantatra hoe iza hoavy ny fotoana tsy maintsy amatora ny lainga eo anao ho voafatotry ny io lainganao io ihany inao io satria fa leo ny lainga ny oly mivoaka maraina ianao lainga mandeha amin'ny atoandro ianao lainga matory amin'ny arivo ianao lainga arovany safidinao araza manay kofontany olona intsony amin'ireny karazana fanomezana kely ireny ao kosa ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara Rina Randria Masonoro androany ny fifidianana ihany ny vahaolana ahafahana miala ao anatin'izao fampahatrany zao ahafahantsika manome mifidy indray izay filoham-pirenena hitondra antsika vahoaka malagasy ka noho izany miantso antsika rehetra irahina mba hiaro amin'izay fifidianana izay mila fahavonona antsika rehetra ny ady amin'ny mpangalabato amin'ity taona ity ary ny mpangalabato dia dahalo lavitra noho ny mpangalatromby sy ny mpamakitrano satria mamodika ny firenena noho izany ataontsika tahaka ny dahalo izay mieritreritra angalabato sy raitsykombakomba amin'ny mpangalabato ary tsy amelantsika raha tsy jinja ny vokatry ny zavatra nataony noho izany miantso antsika rehetra hivondrona isapokitany mba hijora hiaro an'izay safidy zay ary hiady amin'ny mpangalabato fa famakina ady amin'ny vahoaka no ataon'ny mpitondra raha toka tsy roso amin'ny fifidianana amin'ity taona ity ny mpitondra ho ireo solombam-bahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara tao manakara tamin'ity androany ity samy miomana etano ny rehetra andray anjara amin'ny fifidianana na dia misy ara izany fandrahonana sy izany filana vaniny amintsika vahoaka zany satria ny tsy famerenana amintsika ny fahefahantsika ny tsy famerenana amintsika ilay fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana dia filana vaniny amintsika ary filana ady amin'ny vahoaka ary tsika samy mahalala fa tsy nisy niady tamin'ny vahoaka ka nandresy vahoaka zany samy hitahin'Andriamanitra enontsika ny fanetanana rehetra teo fa dia miomana zany tsika hiatrika ny fifidianana io averiko foana ny hoe isika reto no eto isika ny avy amin'ny antoko fa isika reto any apita afatra makany amin'ireo komuna sy tanàna isan-karazany mandrafitra ity faritra ity ireo distrika telo ireo ary isika reto no mpitondra ny afatra ny filora valomanana mpitondra ny afatra ny antokotiko Madagasikara ho amin'ny fiomanana maka amin'izany fiverenan'ny fahefana aty amintsika vahoaka zany manjavozavo tanteraka ary maneho sahady fa tsy mangarara ny fomba fiasan'ny senisy amin'ny fikarakarana ny fifidianana hitantaratra tamin'ny fanapahan-kevitra izay manitsakitsaka sy tsy manaja ny daty ny 10 Jona izay efa voafaritra amaranana tanteraka ny lisy mpifidianana izy ireo mitaky fanazavana avy amin'ny seni ny mpisehatra politika amin'ny manoloana izany mba tsy hiteraka ayay izay efa mipetraka eo amin'ny rehetra Andomeratina sy Andry Rakoto Manala ny katona androany 10 Jona ny lisitry ny mpifidy raikitra izay anan-kehitra manomboka ny androany 10 Jona 2022 hatramin'ny 12 Mey 2022 raha ny voafaritry ny didim-panjakana lalana 2022 tsipika 17 senjato tamin'ny 12 Mey 2022 nilaza indray nefa nisy teny fa mbola verina ny anivon'ny fokotandry anaovan'ny olom-pirenena fanamariana io lisy mpifidianana io ary mbola manana 20 andro indray ny olom-pirenena tsy mbola tafiditra isoratana anarana aoriana ny fampahafantarana izany lisitra izany eny anivon'ny fokotandry fomba fiasa tsy mangarara ary miteraka ayay ho any mpisehatra politika sy ny olom-pirenena tsy mazavaka takiny rehetra ny sina fanazavana manjavozavo be raha irisoana ihany na tsy ny fifidianana tsy misy asa mivaingana ao anatin'ny fanomanana hoy ny mpanao politika
na inana nefa lazaina tsy maintsy ataony fividianana filohampirenena sy ny fividianana kominaly amin'ity taona ity satria tapitra ny fempitompiasan'ireo mpitondra ankehitriny ka didin'ny lalam-panorenana ny fanatanterahanyireo fividianana ireo. Efa tsy manana fotoana tsontsika hoe mbola ilalao an'le listre fa mila mitady solution maika ny senia makasika an'io lista électoral io. Ny seni mihitsy no mila manome antoka hoe efa tafapetraka tsara ve eraky ny district sy ny région efa tafapetraka tsara ve ny fitaovana ahafahan'ny senia mikarakara ny fifidianana eny fotony dia mila tena miteny mivantana ny seni hoe ampy anazy ve io vola manodidina ny 50 milliards d'ariary io ikarakarana ny fifidianana ampy ve sa tsy ampy satria hatreto aloha tsika zany efa fantatritsika fa hoe tsy misy le LFR ahafahana hoe mbola manao révision an'le budget fantanina no mipetraka hoe andeha ve zany le fifidianana sa andeha fa ho vita amin'ny ampahany sa tsy hisy mihitsy ilay fifidianana. Manana didy amin'ny fanabeazana sy fanaintanana ara-politika sy ara-pifidianana ny antoko politika ka takina ny sy ny fahalalahana amin'ny fanatanteran'izany. Aloha to dia tsorina hoe tsy malalaka ny fahalalahana amin'ny teny ary ny fahafahana hoe manentana dia azo lazaina ohatrany hoe limité na hoe voafetra ihany satria ny hainao manjery mpanjakana amin'ny mpitondra ihany dia ny antoko mpitondra ny tena manana anjara bebe kokoa ao anatin'ny hainao manjery mpanjakana. Ny dikan'izany ny antoko politika zany raha tsy hoe midina ifotony dia tsy afaka manana anjara izy zany anentana ny olom-pirenena raha tsy hoe mandeha midiny fotony. Antoko politika dimy omaly no namoaka fanambarana iombonana momba ny fiasan'ny seni makasika ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Manameloka ny noty no raisin'ny seni izay manitsakitsaka sy tsy manaja ny datin'ny 10 jona amaranana tanteraka ny lisam-pifidianana ka ho lasa famaranana vonjomaika. Raha nitatitra nataon'ny seni misy 7,7 sy enety sy folo tapitrisa ny olom-pirenena voarakitra ao amin'ny fitehirizana natotanesy ao nivon'ny seni hatramin'ny 5 volana jona ka 27 sy 5 alina no nahitana sy fahatomombanana ka mbola hitondrana fanitsiana. Misa 470 sy 7 sy 4 alina ny anarana ina oniverimberina toy ny hoe mitovy ny laran'ny karapanondro anarana sy fanampiny datina aterahana ray sy reny ka mbola hitondrana fanamariana sy fanitsiana. Isy moa ny valandresaka ataon'ny seni amin'ny herinandro ho avy io anazavana amin'ny rehetra ny mahakasika ny asany izay andrasany maro fatratra amin'izao fotoana izao. Araka izany dia antoko politika misy adimy namoaka fanambarana omaly fa tsy mankasitraka ny fomba fiasan'ny seni sy amanoloana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana nambarany sy solombam-bahoaka izay voafidy tao Tomasina fa mananontany eto amin'ny firenentsika ny mety ofisina krizy ara-politika raha tsy manampiniavana anao fifidianana madio ny fitondrana ankehitriny sy azero manomeny sy Manorandria Malala. Tsy azo iodivirana ny mety ofisina krizy ara-politika eto amin'ny firenena. Raha izao endrin-javatra mitranga izao hoy ny solombavambahoaka Rola Ratsiraka. Tsy mihaino hafa mihitsy ny mpitondra ka manao hitsin-dalana manoloana ny fiatrehana ny fifidianana. Tsy any mpitondra ire hoy ny nambara ny fifidianana fa natao ho an'ny vahoaka malagasy mba anehoany safidiny amin'ny olona izay tena tiany hitondra ny fiainany. Misy double crise ny antsika zao satria jerevinareo fa tsy ampy ny olona manoratra anarana satria le olona tsy matoky hoe fifidianana andeha milona io. Zahay mpanao politika dia tsy matoky hoe fifidianana tsara io hatramin'ny androany. Dikan'izany tsy maintsy hiditra anatin'ny crise zany tsika. Fantatry Andry Rajoelina zany, fantatry Prime Ministre zany, fa te hanao didy jadona fotsiny zareo hoe forcena fotsiny fa ho tsarainy tantara eo. Nanao an'io eny koa ny fitondrana talohany io ka ty tsy maintsy ohatry zany koa tsisy olona mankasitraka ny fitondrana io na mitingna be dehibe ary izy na be olona andeha hijery artiste ny olona fa raha izy rerina andeha hiteny eo tsisy olona ho avy eo. Ny zavatra nisany takiny bailleur de fonds ny zavatra tsotra hoe mba milamina nareo atao fifidianana mangarahara madio ekeny tontolo zao dia zay ny takiny kanefa n'izay zavatra zay tsy azo satria ny recommandation n'Union européenne hitanareo reny misy mesure maro tsy tanterahana
donc zany zay ny voalohany fa manaraka an'izay resaka misy zavatra madinidinika ohatra fotsiny resaka fanajana ny démocratie ny sata républicaine fa maninona zay tsy mahazo mamory olona fa izy ihany mahazo mamory olona izaka afaka manana zavana zany inona ny antony de miafina ambadika ny zareo mola hoe tsisy lalàna mifeny pré campagne afaka ataony zany lalàna zany inona dikan'ity assemblée ty inona dikan'ity dikan'ity zany lalàna tianao alefa ihany no alefa voilà io zao le zavatra nampidirinay 14 mai nampidirinay ara-potoana tsara zany alohan'ny faranan'ity mission ty le volavolan-dalàna amin'ny fiansenia de jereo fa tsy maintsy tady vaolana zao izy hoe tsy ampiarina zay zavatra zay omaly dia namoaka fanambarana ireo antoko politika maromaro izay nahitana ny MTS, ny MMM, ny HSVM, ny MFM sy ny antoko ampelamanao politika fa tsy mankasitraka ny fomba fiasan'ny seni manoloana ny fanavozana ny lisym-pifidianana amin'izao. Lafim-baovao sosialy kosa indray mitrosa avokoa ny 20% ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ny antotany voaray farany tamin'ny tatitra izay nataony tahirim-bola iraisan'ny pirenena farany tsy ny eto andrenivohitra ihany no mizaka ny mafy amin'izao fa hatrany amin'ny faritra ihany koa ny vidim-piainana no tena mampitaraina indrindra fa ireo ho an'ireo ary ny mpianakaviana zero minjanary sy Manorandramalala hatrany. Tena miaina anaty fasahiranana ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy anana voafeny tanana ny 500 ariary ny akabidy 5 avoendy raha ampitaina tamin'ny herintaona lasa. Ny tsakitsaky rehetra eny an-dalana fanaovan'ny olona kibotsena dia ny akabidy noho ny fiakarany akora sy ny vidy sakafo mazava ho azy. Ireo entana sokazina fa jefain'ny tokantrano antony sy ny sahirany ireo resahana ireo. Tsy ny eto andrenivohitra ihany no miaina toy izany fa hatrany amin'ny faritra hoy ity ireny mpianakaviana monina ao Mahajanga faritra Boendy. Miakatra tena miakatra taoko hoe 200 mihitsy angamba raha ny vidim-pianana manokana eto aminay ka nisan'ny tena manano sarotra anay amin'ny fitantanana ao anatin'ny tokantrano izay zavatra izay satria amin'ny mahareny any tena dia tsy maintsy miatrika na ahoana dia ezahana fa le izy aloha tena tsy mora fa tena sarotra tokoa raha amin'izao fotoana izao. Mahajanga dia anisan'ny toerana tena mahasarika olona fa noho le fahasarotam-piainana dia vitsy amin'izao ny olona mitsidika ny tanànan'ny Mahajanga. Raha misy ary dia efa tena hoe limite tanteraka zany ny fahefan'ny zareo dia tsy afaka manao ohatran'ny taloha hoe tena mirobaroba rehefa manao fialan-tsasatra eto nareo touriste eto. Raha ny fanadihadiana tsotsotra natao dia mitrosa entana na maka avance sur salaire any amin'ny toeram-piasany na any amin'ny banky amin'ny alalan'ny mobile money na koa inanivo ny fampiasam-bola madinika ny 20% ny tokantrano. Raha tsy izany dia tsy misy hoanina hatramin'ny fotoana andraisan'ny karama manaraka indray. Ny resaka hoe ambombava sy ny tahirim-bola moa izany dia efa mijanona ho nofinofy. Raha amin'izao aloha sarotra ny andainga hoe mbola misy ambombava fa hoe sorana an'Andriamanitra mahita ny hoaniny ianao dia atreho ihany zany aloha fa tena tsy afaka manao an'izay mihitsy raha hoe ny farim-piainana sy ny vidim-piainana no atrehana zany dia efa izay vola sahazy isan'andro dia sorana an'Andriamanitra hoe mbola velona mbola mihinana dia izay fa tsy afaka intsony hisy anaovana an'izany ambombava zany raha ny vola miditra anatin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao. Tena niakatra hatramin'ny 10 ariary ny kapoaka nefa ny aty aminay dia tena mamoaka bary maro voay tena tokony hisitraka ny hoe vidim-bary ambany zany izahay. Tombanana ho manodidiny 1.5 ny tany fisondrotry ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny raha ny tombatomba ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Ny volana janoary taona 2024 kajy fahobeny na zahoanan'io raha nyresaka vidin-javatra eny an-tsena dia efa mihoatra tsy latsaky ny 400 ny fisondrotana anampitrotraka io ny mety ho fiakarany vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena atsy ho atsy io. Vaovao fampianarana kosa indray mila rafitra matipaika azahoana manarina ny fampianarana isika eto Madagasikara. Latsaka ambany ny faripahaizan'ireo ankizy malagasy hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE amin'ity taona ity ho ny taletsekoly iray tavaresaka tamin'ny mpanao gazetinay ho fitsonjovana ireo ankizy ireo dia misy ny fampianarana mamaim-pona ho ana faritra 3 eto Antananarivo manomboka androany sy avitra Solombe sy Andry Rakotomalala. Mitotongana trano ny faripahaizan'ny zaza malagasy hitantaratra zany amin'ny valim-panadinana isa-tsokajany na ny ao an-tsekoly na ireo fanadinam-panjakana. Sokajy ahitana ny fitotonganana ny taranja momba ny teny sy ny kajy. Ho an'ireo ankizy hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE dia atahorana ny fidinana ny faripahaizana noho ny antony maro.
ho an'ny sekoly tsy miankina ireny anaovana fanadihadiana dia tsapy izay fidinan'ny farapaizan'ny mpianatra izay nandritra ny fanadinana CPE blanc. Zany hoe raha ny voany ankizy amin'izao fotoan'izao moa zany dia somary midina par rapport ny hatramin'izay zany hita hatramin'izay betsaka ny antony mahatonga an'izay hoe naninona nidina ny fahafany farapaizan'ny ankizy zay tamin'ity taom-pianarana ity indrindra ho an'ireo ankizy ireo tsika tsy jery manokana fotsiny zany mahakasika an'izay CPE zay hoe somary mirorosaina tamin'ny voalohany ray aman-dreny ny ankizy ahoana ihany ty CPE ty misy sa tsy misy ao anatiny zany eo ny lafin'ny vidim-piainana ankehitriny manahirana koa zay ao anatin'ny psycho zany zay mampiena ny fahaizan'ny ankizy. Atahorana no avy ny fanabeazana eto Madagasikara raha tsy mipetraka mazava ny politika maro toerana ho an'ity sehatra fototra ahafana mampandroso ny firenena ity. Anampian'ireo mpianatra sy anamaivana ny ray aman-dreny amin'ny fiatrehan'ny CPE ny talata 20 Jona izao dia misy ny fanamafisam-pahalalana karakarain'ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina. Eny Ambohimanarina, ny eny Anosy-Be, ny eny Anosizato amintsika miteny izao moa zany no fanampiana ireo mpianatra izay anala CPE dia misy ny cours gratuit CPE amin'ny mpanala fanadinana CPE ary io itoy ny BPC ny baka amin'izay cours gratuit zay zay entina hanampiana ireo ankizy anala fanadinana satria raha tsika malala ny vidim-piainana ankehitriny ny tsy manana fahafahana anaovana izany cours zany ankamaroan'ny ankizy raha tsy ivona dia efa nolanina teo amin'ny anteny miram-pirenena ny fanafoanana ny CPE arak'izay voarakitry ny lalàna vaovao momba ny drafim-pampianarana niteraka adihevitra maro teto amin'ny firenena io lalàna io. Maika anova sy hitondra zava-baovao tsy mitondra makaiza ny fanapahan-kevitra raisina eto amintsika. Ny fandarina izay napetraka tsy miatra akory dia hovaina indray. Azo heverinao makany amin'ilay teny hoe raha tianao potika sy tsy handroso ny firenena iray dia sy maina ny fampianarana isika eto Madagasikara. Fa tsy voahaja ary matetika tsy heno ny teny ny ankizy rehefa maneho hevitra noho ny fiheverana azy ireo madinika sy tsy mahataka-davitra. Hevi-diso ary tokony halan'ny rehetra izany ho ny faneho-kevitra samihafa voafaritra ao anatin'ny zon'ny ankizy ny fahafahany maneho hevitra ka tokony ho arovana sy hajainy rehetra izany sy hafanadidina nataony Ando Miaratiana sy Andry Rakotomanala. Ankoatran'izo azo fanabeazana, tontolo iainana azo antoka, mananjo andray anjara ny ankizy. Tsy maintsy manana fahafahana anehoana ny heviny sy andray anjara amin'ny fanapahan-kevitra izay mahakasika azy na izay hitany fa mahasoa. Tsy ho an'ny hafa ihany fa mitondra lafy tsara eo aminy izany hanana ny fahatokisan-tena sy ahafahany mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana. Mbola lavitra nefa niezaka ho an'ny Madagasikara. Tsy voahaja ary matetika tsy heno ny teny ny ankizy rehefa maneho hevitra noho ny fiheverana azy ireo ho madinika sy tsy mahataka-davitra. Ireo zo fototra ary heverina ho bitika indrindra aza tsy voahaja amin'ny ankapobeny ka mampanjaka ireo endrika fanararaotana sy herisetra maro. Miainga eo an-tokantrano ny fampanajana ny zon'ny ankizy mipaka eny amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Satria efa sahirana zao ny malagasy dia efa tsy dia manam-potoana hoe indray aman-dreny zany efa tsy mahasahana ny zoan'ny ankizy tsony raha amin'izao. Manan-danja tokoa ny feon'ny ankizy satria mitondra fandrosoana eo amin'ny tena sy ny eo amin'ny ankohona. Tena no foana izy mety ho tratran'ny herisetra koa izy na ohatr'izany. Zay mila ezaka be raha eto Madagasikara manokana satria isan'andro zao ahitana foana na lehilahy koa ary na herisetra amin'ny lehilahy koa ary misy. Mananjao ny ankizy teny ao anatina tokantrano fa tsy dia voatery hoe ho fihezana foana satria misy koa zavatra mahafantany fa tsy fantatra ray aman-dreny. Raha ohatran'ny azo dia izay niany hitondrako azy afaka miteny ny ankizy ohatra hoe misy tsy fitezany ataony ray aman-dreny dia misy ihany koa nefa mba hitsany ray aman-dreny hoe izao mamety ny lalana tokony alehanao. Io moa samy manana fiainany fa ny fiarahamonina aloha zany fahitako azy hoe misy le hoe mamehiky izy amin'ny zavatra tsy dia misy dikany maneritery amin'ny zavatra tsy tokony hanerena azy ohatr'izany. Zay zany mitarika fahasombana ankizy satria mety boriko atampoka izy any amin'ny zavatra tsy tokony haleny raha hoe terenao amin'ny zavatra tsy izy. Satria indraindray zany zavatra masoa anao anatin'ny fiarahamonina sy ny tokantrano ny hevitra ataon'ny zaza. Raha hitantsika Madagasikara zany dia ohatrany tsy nona zany. Tsy nona ny hevitry ny ankizy eto satria ohatrany amin'ny mahazaza anazy.
tsy arakaraka ny mahazaza anazy fa misy tena mahaheviny mihitsy ny zazy ampandroso ny firenena zay ampandroso ny firenena sy ny tokantrano satria mety tsy takatry ny ray aman-dreny fa takatry ny ankizy latsaky ny 12 taona ny famaritany any atao hoe ankizy mananjo ho arovan'izy ireo mariana isaky ny volana jona tahaka izao ny ray volany ankizy fotoana mpahafantarana ny zony sy ny andraikiny eo amin'ny tokantrano sy ny fiarahamoniny miainga avy amin'ny fahatsapatena sy fandraisana andraikitry ny rehetra no hafana miaro ny zony ankizy anana ny fiainany milamina mirindra feno fifaliana ary lavitry ny herisetra araka ny loha hevitra amin'ny taona itiny hoe antoky ny ho avy mamiratra ny ankizy ny anio Vavao ny fanatanjahantena kosa indray niondrika teo anatrihan'ny mpilalao horonan-tsarina ny BCA ny mpanao gazety lehilahy mivondrona ao anatin'ny GBC nandritra ny lalao ara-piralahiana eo amin'ny taranja basketball androany fotoana izay nanehoana fifankatiavana sy firaisankina ny lalao ho ireo mpandray anjara havitra sy lehibe sy Andry Rakoto Manala. Firaisankina fialana voly sady fanatanjahantena nafana ny lalao teo amin'ny mpanao gazety lehilahy mivondrona ao amin'ny GBC sy ny mpilalao horonan-tsary malagasy ao amin'ny BCA. Noporofony izy ireo fa azo ataony mampiray ny rehetra amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Kluba roa samy vao aingana no nitsangana ireto naneo ny fahafehezan'ny basket ireto tery zareo avy amin'ny basket club des acteurs nandresy tamin'ny isa 970 no ny 950. Sady entraînement ho anay no mizara fitiavana zany tena nananganany an'ilay club aloha zany hoe zareo prod samihafa samy amin'ny prodiny mihitsy zareo fa tsy prod ray dia natambatra dia zavatra tsy mbola nisy mihitsy zany hatramin'izay zany hoe mio misy basket mpanao basket nanatina club anankiray dia natambatra ay tanjona zany rehefa miona aminareo ohatr'izao tsisy hoe hiadina ohatr'ohatr'izay fa mizara fitiavana mizara fifankatiavana mba hahatonga ny olona zany hifankatia zay ny afatra lehibe ao alefan'ny BCA ao anareo zay mijery an'ity. Azona manatsara sy manarina ny lesoka ny androany hoy ny avy amin'ny journaliste basket club. Tena mbola betsaka ny zavatra mila alenina satria voalohany ty dia teto vao tena hita hoe ohatr'izao daholo ny teknika ndraikefa betsaka manatalenta ny mpanao gazety lehilahy fa mbola hita zany araka mamatsa voalohany anazy zay nanao tamin'ireto mpanao film gasy reto dia teto zay vao tena hoe nahita hoe mila ohatr'izao dia rehefa mitsangana ity zany manaintana izay any ambadimbadika any mpanao gazety tia manao fanatanjahantena ho tonga nampy mbola tsy manana maillot zahay fa mbola nindrana dia mangataka amin'ireo malala-tanana koa vonony zahay ara asa. Tetsy mikanjany Zadary fiadanana ny nanatanterahana ny lalao io marainio hitoetra ny lalao ara-piralahiana ataon'ny Rotonta. Hiakatra kianja kosa indray ireo vehivavy mpanao gazety avy amin'ny Joba ny sabotsy izao amin'ny ity kianja ity hatrany. Maresaka iraisam-pirenena hita soma tsara ireo zaza efatra tao Colombia taorian'ny anjerany fiaramanidina nitondra azy ireo 70 andro aty aoriana havitra soma tsara izy efatra Menada saingy hita ho vizaka kosa ka nentina vetrany sy ateny amin'ny hopitaly sy andeha iverenantsika ny tantara mikasika ny loza nahazo azy ireo Jessica Miray sy Tairnena. Afaliana no nandraisan'ny mponao Colombia ny vaovao nampitainy filoham-pirenena fa avitra ary hita somantsara izy efatra amin'ny Canada. Ny voalohany volana meteo no niara-ny loza ny fiaramanidina kely nitondra azy ireo, niaraka tamin'ny reniny, ny namany akaiky ary ny mpanamory. Izy telo lehibe farany ireto izay samy namoy any avy hatrany nandritra ny loza ny-piaramanidina. Nanomboka teo araka izany ny fikaroana azy efatra amin'ny Canada, Leslie 13 taona, Soleny 9 taona, Tienne Noriel 4 taona ary Christine 1 taona monja. 70 andro saty aoriana vao hita izy efatra. Izany hoe hita omaly fa 7 volana jona. 10 kilometatra miala ny toerana nitrangany loza no nahitana azy ireo. Ny toetra n'ilay vavy matoa no anisany nanavitra azy ireo hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Renibendy. Efa zatra mikarakara ny zandry ny Leslie rehefa sendra tsy onreniny fa miasa. Miaramila manodidina ny zato miaraka amin'ny alika-panaradia ary ponina mipetraka ao amin'ny alan'ny Colombia ity no nikariko azy efatra Canada ireto nandritra izay 70 andro izay. Efa kely ny fanantenan'izy ireo ahita azy efatra Canada velona. Betsaka raha teo ny biby mbola mihery ao anatin'ity alan'ny Colombia ity. Avitra somantsara izy efatra Canada saingy hita horeraka sy ny anahy. Efa noentina alina ihany tao amin'ny tanàna ny San José del Guaviare 520 kilometatra atsimo